Sehatra ny zavakanto makasika ny sarimihetsika malagasy efa mahazo vahana eto amintsika ny sarimihetsika malagasy na ny film gasy izay no ahafantarantsika azy mbola malalaka nefa ny sehatry ny famokarana azy ity eto amintsika ary tsy vitsy ireo mikendry ny anatsara sy hitondra avo ny lazan'izany sarimihetsika malagasy zany amin'izao fotoana izao. Mbola malalaka ny sehatry ny famokarana sarimihetsika eto Madagasikara. Iray amin'ireo mpamokatra sarimihetsika ireo ny Scoop Digital. Anisan'ny afantaran'ny maro azy ny Malokila na ihany koa ny Safelika. Ahoana ny resaka fifananana eo amin'izay sehatra izay? Ho an'ny sarimihetsika malagasy aloha ngamba everiko fa malalaka ny sehatra ary afaka mandray anjara ny rehetra fa io ny mpanjifa kosany no sady tompony teny farany no irariana mba ahay fontony satria sarimihetsika natao hitaiza natao ihany koa ilamboly ka raha sanatria mety hitondra any amina sehatra hafa na manimba ny fiarahamonina dia manjary hiteraka sabotratsy dia hoanay zany makasitraka mankafy hatramin'izay ary mbola manentana izahay amin'izay vokatrafokana digital satria afaka mifaninana amin'ny zavatra fotsy. Aiza kosa ny ady atao amin'ireo piraty? Ady atao amin'ny piraty everiko izy io fa misy aloha ny asa izay andraikitry ny fanjakana, misy koa ny andraikitry ny mpamokatra fa etsy andaniny ny tompony teny farany teny mpakafy. Rehefa isika matsiaro fa tsara ny vokatra dia andao hiezaka hividy original amin'izay misy rehetra vokatra dia sady miroso io no miala maina amin'ny piraty. Ho an'ny Scoop Digital dia tokony hivoatra ny famokarana ny film gasy. Mikasika ny ady atao amin'ny piraty kosa dia misy ny andraikitry ny fanjakana, ny andraikitry ny mpamokatra ary ny mpankafy no tompony teny farany. Raha tsy aivina moa, ny Scoop Digital dia trano mpamokatra sarimihetsika na maison de production cinématographique. Ankoatra ny resaka sarimihetsika izay dia misokatra ihany koa amin'ny fikarakarana etika samihafa ny Scoop Digital. Afaka mamolavola ihany koa na manao conception izay ilaina ampafantarana ny vokatry ny orinasa izy ireo amin'ny alalan'ny tolotra rehetra izay ananany. Antony iray, anisan'ny nanosika ny Scoop Digital andray anjara amin'ny etika film eny Tanjombato mba hanakakezana ireo mpandraraha mila fiaraha-miasa.